Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia mankalaza ny fahadimapolo taona niorena ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Tafiditra ao anatin'izay fankalazana izay indrindra dia noraisy ny filohan'ny antemeran-doholona tetsy amin'ny birao fiasany androany ny fikambanany olona sy ny diakona avy amin'ny FJKM faritra Faravohitra. Noraisiny filohan'ny antemeran-doholona Rakotomana Honoré ny maraina teo ny délégation avy amin'ny fikambanan'ny olona sy diakona avy amin'ny fiangonana FJKM faritra Faravohitra notarihany filohany sy Andry Aminay Laurent. Mankalaza ny fahadimapolo taona ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara isaky be izay ho tanterahana ny antsiranana ny 7-20-7-20 aogositra ho avy izao. Tonga nangataka tolotanana sy fiahina ary fiara-miasa ao amin'ny fanatanterahana izany tamin'ny filohan'ny antemeran-doholona ireo délégation-ireo. Fitosy filazantsara ny nosy Madagasikara io ny teny filamatry ny fiangonana FJKM. Isy fiaraha-miasa amin'izany fotoana izany ho ataonay izany ary indrindra koa moa ny raha ohatra koa moa misy totsy hoe fidinana toerana mombany amin'ny vondrom-bokin-tsaram-pahefana dia mety ho tafaraka an'io zany dia mifanohana azy zany ary indrindra fiaraha-miasa amin'ny fiangonana ohatran'izao mba ialana amin'ity fahalovana ohatra ny hita fatao ohatran'ny somary mianaka amin'ny firenentsika ity izany no tena ilaina zany mba hoe tena voto fidranany tsara ny rotrarantsika. Nakasitraka sy anoana ary manan-kery ireo délégation ny filohan'ny antemeran-doholona vonany iara-iasa mandrakariva amin'ny reto firaisan'olona sy diakona FJKM amin'ny faritra Faravohitra ny filohan'ny antemeran-doholona Rakotomana Honoré amin'ny maha ray aman-dreny azy.